Manolotra ny arava tompoko lahy sy tompoko vavy ary tonga soa indray eto amin'ny fandarana tondresaka izay arahantsika isaky ny alahady eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM. Miarabana ihany koa Abraham Razafy. Miarabanao sy Belarany Masava ary miarabantsika rehetra. Tomazatra dia miisa efatra ireo vahiny izay saintsika eto amin'ny fandarana ireo vaovao izay misongadina ao anatin'ny herinandro no resantsika miaraka amin'izy ireo. Vahiny voalohany namaly ny fanasantsika Général Kitana Telo Rasolo Flumène misotro ronono izy avy ao amin'ny Gendarmerie-pirenena ary manaraka akaiky ny raram-pirenena mandroso tompoko. Miarabany jery mpieno ny fandarana tondresaka ary misaotra ihany koa ny Abrahama sy Isibela nanasa ny tenanay moa efa voasa dia azo atao hoe zanaky ny kolelaka tsy mandrava fantatra hoe ame vaovao marina ho an'ny vahoaka dia tonga tsy mamboadidy. Mankasitraka tompoko vahiny koa Androany Andriamatora Andrianjafy Elidio be ny tanàna Nanosato mandroso tompoko. Miarabany Sibela, miarabany Abrahama, miarabany namako Général, miarabany vahoaka rehetra izay manaraka ny dondresaka, indrindra ny vahoaka Nanosato ary miaraba sahady koa ny namana izay hidona resaka rehefa avy eo. Vahiny koa Androany Andriamatoa Durlan Retoniany izay teknisianina amin'ny fizahantany izy mandroso tompoko. Ya, miarabany Sibela, miarabany Abrahama ary miarabany namana izay tondresaka eto ihany koa ary tsy adino isika malagasy izay manaraka an'ity fandarana ity miarabantsika rehetra ary ny eto androany dia maha teknisiana amin'ny fizahantany no atongavako eto satria efa nametra-pialana tamin'ny volana février amin'ny maha sekretera général ny antoko fiombonana anahy. Dikan'izay zany olo-tsotra zao mijery sy manaraka ny raharaham-pirenena ary misehatra kokoa amin'ny lafiny fizahantany dia izay kasikety zay zany no entiko androany. Vahiny koa Androany Andriamatoa Jean Navandaly Harrison izay filohan'ny Zagasy mandroso tompoko. Miaraba namana Sibela, miaraba Abraham Razafy, miaraba ny namana rehetra idondresaka eto, miaraba ny mpanaraka amin'ny fandarana tondresaka ihany koa. Sorabetsaka amin'ny fanasana zay. Mankasitraka anareo ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana tondresaka ho amin'ity alahady ity maromaro ny vaovao izay misongadina amin'izao eto amin'ny firenena ho resantsika avokoa izany androany miaraka amin'ireto vahiny ireto indrindra fa amin'ny lafiny politika toe-karena fitantanana amin'ny ankapobeny ny fitondrana amin'izao. Rahantsika ary aloha ity famitinana ity. Ho tanterana eto Madagasikara ny 3 volana aogositra ho avy izao ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana dia 570. Eo anivon'ny SADC, loha-hevitra famizarana mandritra izany sy ny hoe fampiroboroboana ny indostria, fanavaozana ny raha famokarana, fampiasana ny angovo azo avaozina, manohitry ny SADC matanjaka. Tanjon'ny SADC ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena maharitra eo amin'ny samy firenena mikambana aty amin'ny ilabola tany atsimo no kontinanta afrikanina. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana paikady iraisana ampianana ny fahantrahana, fanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka, ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ny fanohanana ireo tena marify sy ny fampandrosoana ny maharitra. Anome endrika tsara io mason'izao tontolo izao indrindra ireo mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola. Ny fandraisana Madagasikara izao fionana izao ny minisitra rambahiny, indrindra ihany koa fa isan'ny fivoriana maro samihafa izay atao ao anatin'ity fionana ity arobetsaka. Ny tombotsoa ara-toe-karena ho azo ny Madagasikara amin'izany. Manome endrika vaovao ny Madagasikara ho maso ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola ary mazava ho azy fa malaprofo ny famarina toerana ny fahaiza-manao tsika amin'ny fikarakarana hetsika lehibe toy izao sy amin'ny fahaizantsika mandray vahiny eto Madagasikara. Natampony SADC izany dia misy ny fanamafisana
ny tombontsoa izay efa azontsika tao anatin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa FSDP izay miokana amin'ny lafin'ny angovo, ny toe-karena manga, ny resaka lalana tetikasa momba ny fotodrafitrasa sy ireo lalam-pameana ho an'ireo firenena kambana eo anivon'ny SADC toa ny Madagasikara ihany koa. Atsika senasena ny fandraisana Madagasikara izao fiorana izao satria tanterahana mandritra ity fandraisana ny fiorana tampon'ireo filoham-panjakana eo anivon'ny SADC andiany 2020 ny famindram-pahatanana eo amin'ny filohan'ny SADC teo aloha Emerson Tabojo Mnangawa sy ny filoha malagasy Andra Joel ka i Madagasikara indray no hitarika ny SADC ao anatin'ny taom-pitantanana 2024 Ian'izay dia niara-tantara 2020 taona hoe ramatoa ministra an-draraham-bahiny teo 20 taona no nampikambana antsika tao anatin'ny vondrona SADC fa sambany no handray an'izany fitariana amin'ny mahafilohan'izany vondrona SADC zany Andriamatoa filoham-pirenena Andra Joel. Mety misy ny filoham-pirenena ny fandimby tao anatin'izany fotoana 20 taona zany fa noho ny antarika noho ny fitokisan'izao tontolo izao ary indrindra andreseny ny diplomasia malagasy dia Andriamatoa filoham-pirenena Andra Joel no andray an'izany fitariana sy mahafiloha ny vondrona SADC zany izay ambany tena ataoko hoe amehezana ny mahazava-dehibe an'io fionana tampony izay ohatra atsika eto Madagasikara io. Atsahivina fa firenena misy 12 no mandrafitra ny SADC ahitana ny Afrika Atsimo, Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie sy Zimbabwe. Nisy androany maraina ny fionana sy ny resaka tampanao gazety ny raha ny komety mpikarakara tsy mikanja ny abary afobe ny sisio. Izay no fanadihadiana izay iaingantsika ao anatin'ny ady hevitra androany raha toa ka mbola nalaza be tamin'ny herinandro lasa teo ary nanaovantsika ady hevitra manokana eto amin'ny tondresaka indray izany Abraham Razafy ilay mikasika ny fanampoizinana ara-tsakafo. Azo lazaina hoe mivoatra ihany ny toe-draharaha manoloana iny raharaha iny ary efa nisany koa ny fandarana manokana izay nataon'ny filoham-pirenena niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra sy minisitra voakasika tao anatin'ny raharaha iny. Itsakilan'izay nefa dia mitohatra ihany koa ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fanjakana ny raharaha samihafa eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny mbola fisiany atao hoe olana eo amin'ny angovo ny délestage sy ny sisa izay iaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary na dia ao anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa sika dia mbola maro ihany koa ny fitarainana voaray mahakasika ny faratsy ny lalam-pirenena amin'ny azo lazaina hoe toerana izay tena hoe be mpitsidika amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Afaka andro vitsy nefa tsika dia andray ny fionana an-tampony SADC izay narahantsika teo ny fanambarana izay nataon'ny ministra raham-bahiny fa dia hitondra endrika tsara ho an'i Madagasikara ny fandraisantsika an'izay fionana an-tampony SADC izay. Avetrana atao amin'ny monsieur le maire Elidio Andrianjafy no mitodika ny atao hoe fandraisana ny réaction voalohany manoloana izany hoe toe-draharaha amin'ny ankapobeny iainantsika izao. Raha tamin'ny fandarana farana ataon'ny filoham-pirenena dia nisy ihany ny fanazavana netiny manoloana ny hoe fandraisantsika ny SADC sy ny zavatra azo lazaina hoe mifamaofo amin'izao fotoana izao aminao manokana nefa ny hoe mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-misy misy ihany koa ve izay endrika fanakorontanana mety misy eo amin'izao izay. Ia misatra betsaka nametraka an'izay fanontaniana izay Sibela. Anisan'ny zavatra tsapa aloha hiarantsika mahita fa tena sahirana ilay vahoaka. Izay aloha ny zavatra tsy azo fenina aloha fa tena sahirana ilay vahoaka. Nazanaty izany izay saorako ny filohan'ny Repoblika izay tena manao aina tsy ho zavatra. Satria raha hijery tsika araka an'izay le fandarana tsika teo nisy fanadihadiana teo mikasika ny reny tsy te hiverina amin'le resaka fanampoizinana moa ny tena satria efa tena tompon'andraikitra mahefa regny nanao fanazavana regny ary izay tena nitarihiny ny filohan'ny Repoblika izay tena nanazava tamin'ny vahoaka araka ny teniny hoe hanambarany mariny tsika. Nazanaty izany i zavatra tsapa aloha
mila fandraisana tanana, mila fanomezan-tanana ny fitondrana. Betsaka efa zay koa moa ny asan'ny mpanohatra dia tsy maintsy hoe manakihana, ilaina koa ny fanakiana avy any amin'ny mpanohatra. Fa ny zavatra tenenina zany a raha za manokana dia tsy otra, andao ifanometanana fa antsika raiky Madagasikara. Zay zavatra rehetra misy zany a zay afaka amin'ny fanometanana fa tsy andrasana mpitondra ihany fa zay azo atao amin'ny fanomezan-tanana dia andao satria efa mijaly le vahoaka. Tsy andrasana hoe io ny président république dia zay ataony eo na io ireo ministra fa zay zay saorako moa ny teknisianina ny fizahan-tany efa tonga eto dia mety hanome sosikevitra mikasika an'izany hoe fizahan-tany zany a fa mino afa tsy anatin'le hanohatra sanatriany vava fa hijery amin'ny maha-teknisiany hijery satria ilaina zay hoe fanomezan-tanana zany a ho an'ity Madagasikara tsika ty. Mahatsapa nga ianao hoe tsy vitan'ny mpitondra amin'izao irehetra le fitan'ny tanàna mahatonga anao miteny hoe mila an'le fanomezan-tanana le tsy hoe tsy vitan'ny mpitondra tsy agny loatra indray fa ny zava-dehibe a araka an'le teniko teo a tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy satria na dia eo ara ny programma apetraka ny fitondrana fa mila fifanampiana foana satria tsika tsy sanatria matikambo hoe vitako rery ty ohatra ny tenako zao be ny tanàna nosy zato a tsy matikambo ny tena ifona amin'ny fomba fitenenana tsy hoe za dia havita hitantana ny commune nosy zato anatin'ny fampandrosoana fa ilaina ny hery-velona rehetra ary ny tena koa vonina hiaino ny fanakiana ny olona hoe ataovan'izao monsieur le maire tsy mety io ataonao monsieur le maire ilainy zany ho anay mpitondra ny mpitondra tsy manaiky torohevitra na mpitondra tsy manaiky sosikevitra amiko zany a fitiavatena ka zay mahatonga za miteny hoe am'izao toedra raha-pirenena am'izao tsy mila matikambo hoe vitanay eo ary tsy mila migesta mihitsy mialatsiny am'le fitenenana fa andao ifanometanana fa Madagasikara anankiray a mila mpandrosoana izy ty zay ny par rapport am'izay situation eto amin'ny firenena. Saka sy mikevitra amin'izay ve ianao? Voalohany teny aloha miondrika ampanajana ho an'ireo mpiray-tanindrazana zay namony ainy a manerana ny nosy a noho ny antony a nazava moa ny teny filoham-pirenena iny a tsy mila zavaina antsony a le teo Ambohimalaza fanapoizinana ny ankoatran'izay dia botulisme avokoa vokatry ny zava-misy iainan'ny voaka malagasy. Zany hoe victime ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao a ny voaka malagasy a amin'ny lafiny a resaka angovo a sy resaka rano entina ananana an'izay fenitra ao anatin'ny fahadiovana sy fitehirizana sakafo izay a dia miondrika ampanajana. Raha mihaino ny ben'ny tanàna Elidio ny tena zany dia hoe azo antoka zany fa androso anosy zato satria ananan'le toe-tsaina le atao hoe pitarika fa le resaka eto a le nametrahany Sibela fanontaniana sy fanamarihana dia Madagasikara dia apetraka le fanontaniana hoe manana an'izay fijery ho entin'ny maire Elidio androan'izay ve ny mpitondra zay mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mahafinaritra koa dia ny tenenany hoe tena hoe anatin'ny fahasahiranana tanteraka le firenena amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fitondrana izy mahatsapa an'izay dia apetraka le fanontaniana hoe inona indray ara satria tao aloha dia napetraka tamin'ilay mandat voalohany dia hoe nisy an'ireny Covid sy ny karazany a guerre en Ukraine dia napetraka hoe reny ny sakana fa tamin'ity indray mitoraka ty kosa nefa tsy misy tsony hoe inona no sakana. Voalohany a ny mpanohatra efa tsy manana fahafahana hanohatra intsony. Zay ny teneniko zagasy le miteny an'izay. Faharoa raha misy ny ataontsika hoe nanana stabilité politique indrindra tamin'ny mpitondra tamin'ny atsiarovako tena dia ity fitondrany ity. Tsy tokony zany hisy antony akoatra ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahaizana mihaino tonga an'izao fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka izao. Raha tsy tenitsika satria ny mpitondra tao alohan'izao fitondrany izao dia ny fitondrany HVM dia samy natsapa tsika fa tonga dia le any amin'le mahakasika an'le vahoaka no resahako
efa tany amina 300 000 tonnes ny vary sisana ondrana. Ary tamin'izany taona 2024 zany a, dia efa nisy vina fa amin'ny taona 2024 efa tsy hanafatra vary tsony isika satria nisy any Bamangoky, Bevoay dia hoe efa tsy hanafatra vary tsony Madagasikara. Dia apetraka amin'ny fanontaniana androany, hanaporofoko fa tsy hoe manenjikenzika fahatany ny tena raha miteny androany. 4 tonnes zao ny vary afara Madagasikara isa-taona raha ampitahana tamin'ny taona 2024. Maridrefy azo ny vahoaka tsapaina amin'ny vantana zay. Satria tsika raha iresaka hoe ny lasa 50% vahoaka mahantra mbola azo valiana zany. Fa eo amin'ilay andavanandro le vahoaka mihitsy ny maridrefy etiko androany ho an'ny mpitondra hoe raha izay no varina farana talohan'ny diranareo teo 4 tonnes no afarana amin'izao fotoana izao. Raha nieritreretina fa raha nisy ny fanohizana raha mipetraka le tenin'ny namana Eldio hoe tokony fanolo hevitra tokony zay efa ny zavatra mipetraka zany talohany nandraisana le fitondrana fa hoe 24 dia efa tsy hanafatra vary tsony i Madagasikara afaka 2 taona. Fa naninona ny lasa ny tombo tadidiko tamin'ny rasy ny fitadidiko tamin'ny 24 efa 2 aveny maheriny zay no varina farany Madagasikara. Dia maridrefy zay itenenako fa sady tsy mihaino tsy vonina handray ary tsy vonina hanohy ny zavatra efa nataony teo aloha izao fitondrana misy eto Madagasikara zao. Général. Voalohany aloha vao manomboka ny tondresaka. Za isaka sainareo manao tondresaka dia ny tondresaka dia ohatrany mpanao baolina daholo tsika eto. Omaly asabotsy omaly nankalaza ny jobily ny mpampianatra baolina baskety zany Rakotoary Vele Edmond zany atao hoe Ratafi. Na 5 taona izy zao mbola velona mbola matanjaka tsara dia nankalazaina omaly ny zany jobily zany. Ary zany ray aman-dreny zany tsy vitany hoe nampianatra baolina fa nitaiza ihany koa. Ary nitaiza ao anatiny hoe fair play, fo sport. Za andray tanànana hoe rehefa avy eo tsika samy gasy anatin'ny baiboly dia milaza hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Amin'ny Romanina 12:18. Fair play tiako nareo tiako daholo gasy mitovy amiko nareo. Ary ty Madagasikara malala ty tsy andro mpitondra fanjakana ihany fa tsika rehetra. Amelahy andray tanànareo afatako fa ny arbitre reto tsy angalatra. Raha misy zavatra tsy mety ataontsika mitondresaka anangana carte jaune anangana carte rouge. Dondrara. Hiditra amizay tsika amin'ny resaka sadeky. Ny alony tiako dia sadeky zava-dehibe io fikambana lehibe io ary tokony ny herim-pontsika sy ny fitiavantsika nandray ny président Macron tokony averintsika handray ny sadeky. Ny any ny fitiavako ny sadeky io za manahaka ny tantara. Lasa filohan'ny sadeky zao ny filohantsika Andry Rajoelina. Tadidio tsara fa tamin'ny président Ravalomanana niongana voaroaka nitsoaka tany Afrique du Sud dia namerombeny izy hoe angataka ny brigade ny sadeky anafika ty anala ny président Andry Rajoelina teto. Zao le sadeky le nangatahany filoha Ravalomanana taloha hoe anala angataka an'le tafika andehan'ny tafika misy 4 miloma 5 miloma. Ao za miaramila gendarme alalan'izany. Zao lasa président Rajoelina indray lasa filohan'ny sadeky. Nefa nangatahany Ravalomanana hoe le tafika analany président Rajoelina. Ironie du sort zay. Manaraka an'izay mikasika ny sadeky io tantara ny tantaraiko aminareo kasika ny Île Passe. Ny pays non aligné neky no nanoana ny Madagasikara nazahoana les décisions tsy haiko 34 firy tamin'ny 79 ny assemblée générale no ONU. Tany ny ambassadeur tsika Blaise Rabetafika, tany ny professeur Anjevaremont niady an'io
vonazo an'iny ny frantsay ny tsy nanatena hoe azo rany amin'iny malagasy fa nitoana ny pays non aligné de azo tika io azo tika fandresena efa fandresena tamin'iny efa niady mafy tamin'iny zao atonga ny sadeka za mano lalakazona manolo lalana amin'ny fanjakana hoe indrindrandrindra hoe ny filoha joelona zao no filohan'ny sadeka miady mafy miaraka amin'ny sadeka any amin'ny firenena mikambana any amin'ny fanjakana frantsay mba azahoantsika io ilzepasio io ilzepasio inge tadidio tsara fa misy anarana gasy io tamin'ny voalohany fa tsy hoe anatin'ny sadeka zay contexte sadeka fantaninao ny sadeka fantaninany sadeka ka misy fiatraikany an'izany le resaka sadeka iny raha mety tokony nangataka fanampiany sadeka tsika amin'ny fangatana ny nositsy malagasy reo ny olo-kafa ny fitenenana fa ia ombako manana ny fiaraha-miory zay natsidiky ny namana président Zagazy mahakasiky an'ireny malagasy zay namoy ny ainy tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo ary tsy tokony adinotsika koa fa mbola betsaka koa ireo malagasy toatsika zay very fananana tamin'ny fahamaizana zay nitranga tany Antsirabe zany fananana nangonina tao anatin'ny taona maro ao anatin'ny ora vitsy dia rava miaraory amin'ireny fianakaviana reny ary tsy adino ihany koa ny malagasy mpiray-tanindrazana zay nindaosy ny fahafatesana koa mitazomoka zay mahazo ny ponina any atsimo atsinanana amintsika amin'ny teny zao zany zany rehetrarehetra zany dia entina ilazana amintsika zany fa misy nde ataontsika hoe défaillance misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena amin'ny olana ara-pitantanana zany de zay no ilana nde ataontsika hoe fahatongava-tsaina ny mpitondra zany manomboka any amin'ny filoham-pirenena hatraty amin'ny rafitra ty ambany zany satria ny olona anankiray rehefa mitondra dia tokony nde ataontsika hoe miahy ny vahoaka zany ao aminy ny resaka anao teo mahakasika ny sadek ny fandraisan'ny sadek zava-dehibe satria betsaka ny firenena maniry an'izany ary tombony ho atsika eto Madagasikara zany fa kosa mila mametraka nde ataontsika hoe lahara-pahamehana ny fitondram-panjakana zany amin'ny opportunité zay tokony bénéficier-van'ny Madagasikara zany amin'ny maha isika zany no mipréside n'ilay ty institution ty organe ty zany eo anivony firenena vitsivitsy aty Afrika zany raha ohatra ka tsy haitsika mibénéficier n'izay position-tsika zay zany zay présidence raisitsika amin'ity taona ty zay zany dia nde ataoko hoe tsy zany hoe nandamoka zany ny leadership ny président zany fa tsy faly fotsiny tsika handray ny sadek ao anatin'izay fandraisantsika zay hetsika zay de eo indrindra zany mahatonga anamy teny hoe raha reo ara ny olana zay nisy teto amin'ny firenena zany nefa misy hetsika goavana zay horaisitsika amty amin'ny volana ambony io zany amin'ny volana ho io dia inona zany no fepetra raisin'ny fitondram-panjakana ahafahany migarantira andreo filoham-panjakana sy filoham-pirenena zany ho tonga eto Madagasikara amin'izay fotoana zay satria azadino fa i Madagasikara dia manana ny anjara toerany lehibe amin'ny lafiny fizahan-tany zany maneran-tany dikan'izay zany raha ohatra ka image ratsy no hoentin'ireo filoham-panjakana reo mody makany aminy dia mazava ho azy ho ratsy ny position de Madagascar zany sur le plan touristique zay zany no anokafako an'ilay alihevitra lasa ohatra hoe adraiso kely le momba n'le resaka izy mirahalahy
fa inazan'zany mba amaly ny tenin'ny président Zagasy azy aveo lasa Sadek ndray. Izao raha mikasika an'le ayahiny raha lahiko teo a mikasika ny fandraisana ny Sadek mino fa tsy voandroany no nandraisatsika ny filoham-pirenena na nandraisatsika ny resaka ireo manam-pahaizana na ireo ataoko hoe olona ambony teto Madagasikara. Tsika efa nandray filoham-pirenena fa maro zay niraisina teto indrindra resaka sommet ohatran'izao tsy vaovao amintsika. Ary mino matoatsika mirisika tsy hoe le tiako tenenina hoe matoatsika vonona zay ngamba ny terme tsaratsara kokoa handray ireo ny mpitondra satria misy tombontsoa ho an'ny vahoaka ny fisian'izay. Tsy lavarako ngezabe zay satria misy teknisianina no afaka tena hanazava ny pitsopitsony ary tsy tsara toerana ngamba ny tena raha hitondra ny tenin'ny gouvernemanta hanazava mikasika ny fidiran'le Sadek eto fa mino fa ny fitondram-panjakana mijery zay tombontsoany vahoaka. Tiako ivaliana kely tenin'ny Zokibe teo mikasika an'le resaka hoe fandrefena le fanafarana vary efa miezaka kosa tsika amin'ny alalan'ny sekretera generaly misahana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Sekretera mpanjakana Ramatoa Taina Razanamahefa marina zany. Tsy dina tsy hita reny, efa hitatsika reny na reny misy Atsimondrano zao nahazo tena ngezabe ny fiarahana tamin'ny sekretera mpanjakana iny tamin'ireny fambolena vary safotra bride. Donc zany raha resaka fambolem-bary tiako resahana tsy atao mody tsy hita zay no tiako ampotrina re. Hita zany fanoherana raha dia tsy atao mody tsy hita hoe tsy manao ny fanjakana fa tena amin'ny matoa zany napetraka le sekretera mpanjakana fa hitatsika any kosa le fiasany ary nazanaty zany zay moa le teniko tary amin'ny voalohany mila fifanomezan-tanana anatin'izay fampandrosoana. Dia avy mamaly. Sa alolo Gina. Fantako ianao fa anajany le droit d'aînesse amin'ny sotoavana malagasy. Za matoky tsika malagasy nge mandray vahiny ony pirofo mivaingana ony nandraisantsika ny filoha Emmanuel Macron hony ary efa miomana an'izany tsika ary za mino fa ara-dalàna ny fandraisantsika ny fionana tapo ny Sadek io sady na samy fanjakana nge miara-miasa am'izany ao ny ramatoa ny tanàna ny Tananarivo renivohitra, ao ny ministère isan-karazany, ministère ny culture, ministère ny affaires étrangères sy ny sisa. Io fahitako azy ara-dalàna. Ary io rehetrarehetra manao an'izany, firenena rehetra manao an'izany. Itsika ine raha andray an'izany vahiny zany tsy assurage iny na ny Bekra na ny Davamamy na ny ambany tanàna any fa zay mahatsaratsara ny Madagasikara no aseho tsika ohatra manao CV ony tsika tsy laza hoe zao ny kilema règle du jeu zany, règle de l'art. Anao miro de la honte tsika zany dia afenao mbady. Tsy hanao an'izany, mino afa tsy hanao an'izany mpitondra fanjakana hoe zavatra maloto ery no aseho ny vahiny. Iny azo aseho amin'ny vahiny any ambadika any. Ny kilema azo aseho zany fa tsy misy zany mpitondra fanjakana na ny frantsay na amina hoe mandray vahiny dia zavatra tena manalabaraka ny fitondram-panjakana no aseho anazy tsy misy zany zany tsy ampahafantarina ny vahiny ny lamba maloto na ianao aza filohan'ny Zagasy amin'ny fitondrana ianao mitovy hevitra amiko ianao tsy ny zavatra malotonao ary no asehonao amin'ny vahininao
mbola tsy naneo hevitra momba Sadek. Tsotra kely zany. Anticipena ny hevitra. Namandray vahiny any antranonao anao a tadidio tsara raha malala fomba tsara ianao a ny any am'gabine any diovina tsara aloha satria misy vahiny ho avy eo. Fa tsy tonga ny vahiny de any no atao anisy mamalofindrindra nefa ndeha ho any no vahininao. Fa lala-pomba tena tsotra be zany. Raisiko kely fotsiny ina zay ndray rehefa andray vahiny tsy miandry mandray vahiny zay vao manadio trano. Fa ny anay diovinao foana le satria ny fomba fisainako de hoe ho an'le gasy aloha zay vao ny hafa. Zay moa le hoe zagasy aloha. Zay anisan'ny fotom-pisainana nanganany an'le zagasy zany hoe ny ao anatiny aloha fa tsy manina ny any ivelany zany hoe mandalo e. Fa ho resako ivererako kely izy a mahafinaritra ilay valiten'ny Mera Elidio satria manaiky izy fa aty amin'ny 2024 no resahako a amin'ny resaka vary a hoe 300 000 tonnes sisa nafaratsika raha tsy diso zay a de aty amin'ny 424 a vao nisy département natsangana hisahana an'izay resaka hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo zay. Donc zany a porofo zany zay manaiky fa nisy tokoa lay défaillance tao anatin'ilay fanohizana ny ezaka efa vita n'ilay teo aloha. Tsy mitsara hoe mahay very zareo sa tsy mahay fa ny zavatra ilaina de hoe ny fahombiazana ao anatin'ny fitantanana. Mahakasika ny resaka Sadek satria ohatrany hoe terena makany moa zany tia de hevitra tia mety iny angamba no afaka hoe anehoana hoe ireo ny laky arivo isy zavatra rehetrarehetra tsy maninona fa zay ny teneniko hoe mbola sy nanao hevitra momba le Sadek de efa mitodika za eto za efa teto amin'ity dondresaka ty ny teny hoe tsy de mety loatra amin'ity firenena ty le teny hoe mpanohana sy mpanohatra de nasiana fomezana moa zay teto fo izy hoe aleo atao hoe hevitra hafa zany hoe tsy mitovy hevitra fa ny angasy zany hoe manohatra zany de teny hoe hatrany anatin'ny tsy nay maintinao any tena hoe halako bika tsy tiako tarehinao rehefa hoe toeriko zay de rehefa toanako ianao de tena tsy misy anjely mitovy aminao mihitsy na ny an-danitra na eto tany tsisy pentiny ianao nefa ny politika de hevitra lizy zany hoe tsy fitovizan-kevitra. Mahakasika ny Sadek fahombiazana ho an'ny diplomasia malagasy no andraisako azy na de atao raha hoe tsy maintsy tonga tamin'izay foana rehefa naizaniza ny filoham-pirenena teo rehefa ho toro Madagasikara no handray ny Sadek satria aoka tsy adinontsika fa mihodina isa-taona ny fitantanana zany Sadek zany. Ny zavatra mahafinaritra na tamin'ity fitondran'ny filohan'ny Rajoelina ty de manambintana le rangahy. Manambintana le rangahy satria raha niditra izy tamin'ny tolona tamin'ny 2024 zay nisy nametraka azy dia nisy an'ilay vola zany hoe teo aloha nafahana nao an'ireny le hopitaly manara-penitra reny mivoaka tamin'ny fotoana ny tetezamita. Zany hoe le olona nikarakara ny ala de miditra izy de mandray zavatra efa voamana teo aloha. Ohatran'izay ihany koa lavaka be ny diran'ny era Rajoelina tao anatin'ilay fitantanana de efa voarina le firenena andalam-piarenana le firenena maridrefy ny teneniko maro isan-karazany teo reny akoatra ny maridrefy napetraky ny Banque mondiale zay. Hitantsika hoe miabo ilay izy zany hoe niditra tao indray ny filoha ankehitriny dia firenena efa manomboka miaron-doha. De ny zavatra tsapa nefa miara-matsapa mivoaka malagasy fa namera ary manaiky eto androany fa tsy le zavatra nampanantenaina hoe 5 taona de vitantsika io Madagasikara tsy maintsy mandroso ao anatin'ny 5 taona tsy haiko hoe 5 taona firy de nisy indray tamin'izany nangataka hoe tsy vitany 5 taona anankiray io de gaga zay fa ho avy any 2030 ny fisandratan'ny filoha Rajoelina fa ohatrany kely ny finoko raha nytenenina hoe tsy mahandro 2030 de androso Madagasikara fa nyle marika le fampandrosoana ary tsy hitako pesipesenina hoe hananana fanantenana hoe io fa Madagasikara androso zany efa mametraka fa Madagasikara tsy maintsy handroso fa hatreto aloha Madagasikara mbola tsy mandroso. Ny resaka Sadek iverenako kely ihany de hoe tombony io ary hisorana ny fitondram-panjakana zao satria manana vintana ihany koa satria mitondra eo indray izy de tonga indray ty resaka
sadek tia fa ho haitsika ve ny hanararoatra n'izay fisiny zay resaka hoe sehatra ngezabea eto Madagasikara zay amin'ny resaka fifandraisana maneran-tany. Raha tsy tentsika amin'ny fizahantany zaho zao resaka hoe tsy tokony lalovina ela be iny resaka hoe botilisme tsy botilisme satria na ny vahino tonga eto zany za moa ohatra mifalifaly ihany tonga tato amin'ny TV Plus rehefa nakatsy amin'ny toilette ato ohatra mba mandeha le rano ao dia izy sambatra tokoa ka eto zany le ritandrazanay malala fa tsy Madagasikara. Dia nahita an'le rano mikirina fa za mipetraka aty amin'ny boribory-tany faharoa, aty amin'ny boribory-tany faharoa misy ny rano sotroina Antananarivo fa ny robinet angamba efa arafesenina fa herintaona sy tapany tsy mandeha ny rano ao an-tranoko. Dia efa niomana tokoa ve tsika? Marina le teninareo hoe rehefa andray vahiny ve ny zavatra tsy mety ve ho aseho? Fa io anie na tsy asehonao mijery ny endrika ao le olona na ho ataonao ohatra ny ahoana ny ao anatin'ny tranonao fantany ihany hoe sahirany reto fianakaviany reto. Na dia indrana ny tena hoe fitaovana ny ivelan'ny trano eranao anafenana n'le fahantrano sahirana. Fa amiko indray dia hoe satria matotsika amin'izao toerana izao mba hahafahana manampy anao dia tsara ihany zany hoe fantatra tsara ny momba anao. Fa matetika ne mahavoantsika sy indrindra fa amin'izao ataontsika hoe fitondrana misy izao dia raha ny zavatra sehontsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hoe Madagasikara zany efa mandroso, efa tsy mila fanampiana. Fa nefa le zavatra iainan'le vahoaka ato fahantrana lalina. Dia ina amin'izay ny zavatra atao le teneko teo lasa takokenatra ny sisanao atao dia hoe ohatra zany raisiko ohatra manao autoroute sika fa autoroute ny Antananarivo tsy mivoaka district anankiray. Juste isehona fotsiny hoe misy an'ireto eto Madagasikara, misy téléphérique, misy lac Arivo, le manodidina an'le événement ihany zany no aseho hoe io ara fa mandroso tokoa Madagasikara araka ilay oeraoera ataoko manerana zao tontolo zao. Zay angamba mbola hijanao anatin'ny SADC araka ny teneniko teo moa zany tokony hahay anararoatra isika zany par rapport amin'ny opportunité goavana dia filière anankiray resantsika teo mahakasiky ny fizahantany. Satria araka ny voalaza hoe manana toerana ny fizahantany eto Madagasikara ary fotoana zany io raha hain'ny mpitondra manao promotion an'ity destination Madagasikara ity. Satria azadino fa isa-taona misy mpizahatany 1,400,000,000 mivoaka ny firenena manao zay forme ny fizahantany zay. Dia dikan'izay zany amin'io sommet ny SADC io mila mihetsika ny ministère ny fizahantany. Ahoana fomba zany ahafahantsika mi se positionner satria firenena membre ao anatin'io SADC io dia misy firenena vitsivitsy zay efa lasa lavitra amin'izany resaka fizahantany zany. Sao dia fotoana zao ahafahantsika mifanakalo hevitra tsaikefa amin'ireo firenena zany zay manana an'izay ato zay amin'ny fahatongavana mpizahantany any aminy. Inona no avantagen'ireo firenena reo? Inona ny stratégie nampiasain'ireo firenena reo? Raha 1,400,000,000 ny olona manao fizahantany maneran-tany dia firy ny eretseretin'ny Madagasikara? Hatreto aloha zany any amin'ny PGE dia 1,000,000. Mbola kely zany raha mitaina Maurice zay nosy rahavavy. Mbola kely satria Maurice amintsika miteny zao dia efa tapaka hatrany amin'ny 3,800,000 touristes. Nefa firenena kely. Tsika zao vao tamin'ny Zoma teo namarana ny congrès mahakasiky ny climatologie IPS. Zay tsisy le mieux rien maneran'izao toy zao fa tsy eto Madagasikara. Sauf hoe cas d'importation ohatrany amin'ny firenena hafa ohatrany Munich angamba izay raha tsy diso za. Zay zany mahatonga anahy miteny hoe zava-dehibe ny ahafantarantsika zany chiffre zany. Miresaka tsika fizahantany, ny fandanina ataon'ny mpizahatany, le resantsika teo, le statistika teo dia manodidina ny 1,900 milliards de dollars. 1,900 milliards de dollars. Ary ny PIB dia 10,900 milliards de dollars, zay mireprésente 10% de l'économie mondiale.
Zany statistika zany zany a dia tokony hanokatra masosika satria manana tombontsika amin'izany resaka fizahantany zany a ny manosika ny olona voalohany a hivoaka ny fianena dia tourisme balnéaire zany hoe les plages azay mahatonga ny France misy oppositionné premier foana satria manana Côte d'Azur izy tsika Madagascar manosy be votselo zao filoham-pirenena nanao conseil des ministres tany à Sainte-Marie zay manana torapasika midadasika tsy niareny ao aminy manana antsika ny Fort Dauphin 5000 km de côte nanantsika fa ahoana ahafahantsika miexploiter reo biodiversité nanantsika reo forme de tourisme nanantsika reo zay zany a no tiako tsindrina ao anatin'ny fandraisantsika ny ty SADC ty satria raha ohatra ka handray fotsiny tsika de par plaisir na hoe ofisehona fotsiny le izy hoe zahay mitondra ny SADC amizao tonga eto ny fianena rehetrarehetra nasaina tsisy problème na de tsisy problème io rehefa tsy haitsika manaraoatra zay sofanaraoatra zay le opportunité zay de zavapoana nefa mandalo zany fandraisana ny someny SADC zany mandalo raha tsy diso roa taona angambany nandraisantsika azy ka zay zavatra zay zany no mila fandraisana ndraiky tsy ny nde ataontsika hoe ministère tsirairay fizahantany moa resantsika teo zany fa ny ministre tsirairay mihitsy zany ahoana fomba ahafahantsika zany manararoatra mifanakalotra raikefa am'ireo fianena zay mpikambana ao anivon'ny SADC zany itondrasana le ady hevitra satria atsika tonga eto manabe ihany koa satria betsika ny vahoaka malagasy mijery atsika nazanaty zany tena marina tokoa teny namako teo teknisianina mijery hoe opportunité anankiray io tsara ary hanampy atsika ary mino matoka fa ny fitondram-panjakana ankehitriny efa mijery an'izay tsy teny na de ny fanomanatsika an'io ary efa mandeha ny préparation rehetra araka ny tenin'ny président teo tsy sanatriko ry hoe hanafenana ny lamba maloto fotsiny fa hijerevana hoe ahoana ho tombony na io ara-sosialy na io ara-ekonomika na io ara-politika koa ary satria betsika ireo firenena mikambana ao anatin'ny SADC efa azo alaitahaka na ny fandrosoana ao aminy ary io tsy maintsy misy fanakalozan-kevitra am'ireo na ny ministera samy ministera na ny reo mpitondra samy misy dialogue ao anatin'izay eto de manentana atsika ihany koa atsika vahoaka rehetra tsy mijanona treo amin'ny hoe andraikitra ny mpitondra reo fa inona ny tombony ho atsika ny fisin'le SADC ataontsika fotsiny resaka ohatra hoe na ny resaka hôtely zany mety misy tombony ho azy ve ny fidiran'ny SADC eto na resaka varotra zany misy tombony ho azy ve ny fidiran'ny SADC eto tsy ajanontsika eo amin'ny SADC nefa ny fampandrosoana ny Madagasikara tsy hoe io fotsiny rehefa lasa ny SADC de miverina sanatreny vava fa io zany karazana teboka anankiray no mba hahafahantsika hoe manahoana moa ny hafa mba hanatsarantsika ny eto amintsika eo le itorasako an'le tena ry tamin'ny voalohany hoe andora nga hifanometanana rehefa hitatsika hoe izao ny hafa inona ny sosikevitsika mba hitondrasantsika ny ho an'ny Madagasikara tsika ty satria tsapako fa miezaka ny fitondram-panjakana zay taren'ny filoha ary tsy mandry andro tsy mandry alina président mampandroso atsika zay mampandroso ny Madagasikara tsika ty zay ka zay ny anaovana hoe io ngamba hametraka ny ambopo malagasy tsika rehetrarehetra hoe tsy varina hifanontina eto fotsiny hifanakihana eto fotsiny fa andao araka ny hoe ny hevitra tsy hitovy ndao ara-pitoviana ny hevitra hoentina makaiza Madagasikara ndao atsara itsika amin'ny Madagasikara général satria maro zay sosikevitra nentina zay ary zay mahatonga anay tsy de hita tsony amin'ny fahita lavitra sorana TV Plus nanasa fa vao ataoko hoe angamany hoe tamin'ny alakamisy no nisehoko télé de amin'ty androany alahady ty
satria efa hita hoe le zavatra ho tantarainao efa fantatry ny vahoaka, le hevitra ho arosonao tsy ho raisin'ny mpitondra. Fa magaga nefa isaky mijery anareo ao anatin'ny fitondram-panjakana miseho tele dia ohatrany hoe manokatra tanana zany. Eo amin'le plateau ve nareo manokatra tanana sy mandray hevitra. Fa rehefa any amin'ny birao nareo manome lamosina sa tsy miheno ny hafa. Zay fotsiny fao. Zay fotsiny valiko kely zay. Na tena tonga amin'le valim-panontaniana ianao. Valiko zay braba rehefa aveo rehefa toroko. Zao ny ataoko hoe tsy mitovy hevitra zany ianao moa tsy manaiky hoe misy mpanoana sy mpanohatra fa tsy manina hoe le tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny zany ratsorina hoe ny mpanohatra tena mpanohatra crédible dia mahay mandesy lahatra ny mpitondra fanjakana. Mila apetraka tsara koa zay hoe maninona hoe tsy mahay mandresy lahatra n'le mpitondra. Mila fahaizana ingy mandresy lahatra ny olona mila fahaizana io fa tsy hoe tsy raisy ny mpitondra fanjakana ny hevitra ahoana andrasy aloha tapeko fa za tsy napaka ny teninao to ahoana zay ny mpanohatra crédible dia mahay mandresy lahatra ny filohan'ny république ny gouvernement zany eto ampoka tsy ampy le crédibilité an'le mpanohatra. Iny gasy mitovy amintsika izy zany filoham-pirenena zany zany premier ministre zany tiatrandratra mitovy amintsika tsika rehetra ao mitandrantsika hoe mpandroso any Madagasikara ary ianao misy milaza hoe tsy maintsy mandroso ny aty hoe fa milaza tsy maintsy mandroso Madagasikara tsy maintsy androso fa tsy fantatry hoe rovina fa io tsy maintsy androso. Mba valio kely zay fanontaniako zay hoe mahay mandresy lahatra olona ve nareo, mahay mandresy lahatra vahoaka ve nareo, voatahaky nareo ve ny vahoaka vokatry ny fifidianana ireo mahatonga vokatry ny fifidianana mbola pomba mifanjakana dia eritrereto any fa tsy mety tsy mahay mandresy lahatra ny vahoaka nareo mahatonga mpanohatra mahatonga mpitondra fanjakana tsy maka ny hevitry nareo mieritreretra ihany fa sao dia tsy mahay mandresy lahatra ny mpitondra fanjakana. Za aloha mialatsiny tsika efa niraisiko tanana nareo tao dia formation professionnelle na miteny mafy fa haiko ihany koa miteny moa azoko ataony miteny any mamako hoe mama tiako be ianao mama azo atao zany tsy olana zany fa matetika koa zay voalazany vava tsy voalazany fo ary zay miteny mafy tsy midika hoe manany rariny fa voalohany aloha ny mpanohatra dia tsy natao handresy lahatra ny mpitondra ka hoe hoarahany teniny ray zay fa natao hoentiko aminao lay izy satria ny mera no ny teny hoe misokatra mandray tanana zao hoe dia zao matoa isaky misy zavatra eto amin'ny firenena izay lazaina fa io ndray fa lalaovan'ny mpanohatra dia mandray andraikitra ny fitondrana. Tadidio anefa ny mpanohatra foana ane misitoneto dia tsy mba ataontsika hoe ministra sianina mihitsy no mijoro aveo fa ny filoham-pirenena mihitsy no tonga dia mandray an-tanana ny famaliana ny mpanohatra na mikabary akalamanjana na fanaovana émission spéciale miaraka amin'ny Abraham Razafy dia dikan'izay zany manao ny asa ny mpanohatra. Ny zavatra nyteneniko teo makasika ny mère Elidio dia hoe ary amaliko ny tenin'ny Abraham teo fa nandondona ve nareo amiko ny fanoherana tsy manakihana fotsiny tsy ampy raha nakihana fotsiny ianao fa mitondrasa sosikevitra sy vahaolana zay zagasy manana zay fijery zay ary ny raha tena hoe amin'ny zagasy manokana sosikevitra foana netinay teto amin'ny firenena manakihana zay dia mitondra vahaolana dia nandondona veo izy namana Abraham Razafy mandondona ne tsy voatery any amin'ny ministera ianao hoe zay tsy mila toerana ka andondona any fa hevitra anay ny tia noraisina amin'izay sehatra anehoana hevitra tsy mamenatra ne mandray zany fa le izy misy hitana ihany namana Elidio mety ihany angambany misy indray mandeha zay ny zavatra ny teneninay teto amin'ity fandarany ity ihany efa somary elaela
jereko le izy fa somary tsy arahana mivantana fa arahana ankolaka tsy mahamenatra io fa mahasoa firenena le atao dia raiso daholo rehefa hevitra mipiray-tanindrazana. Tena marina voalazan'ny président Zaga satria misy fotoana aloha zany tena hoe tsy very anjavony le mission zay atao satria amin'ny fotoana ohatran'izao zao no ahafahana manara-oatra miresaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena mba ahafahana manaitra ny tompona andraikitra zany ary tsikatra ho anahy manokana zao dia nisy fotoana nitabataba be za teto amin'ny na tambazotra serasera na tamin'ny plateau indrindra teto amin'ny TV Plus ny antefa tamin'ny ministre ny travaux publics tamin'izay ny hafatra ny message par rapport amin'ny pont ny Manombe Manombe de nisy pression be dia be nahazo anahy tamin'izany fotoana zany nefa tsy manaiky satria zany mipetraka Tuiliary tsy nisy ifandraisana ka eo le député Sakara zany fa nisy tompona andraiky mpanjakana anankiray zay satro manona anaran'olo fa nisy io zany no ataoko hoe sakana angambany tamin'izany fotoana zany intelo no ny alerté tamin'izay fotoana zay dia résultat aloha zany vita le pont Manombe tena nisorana ny tompona andraikitra zany tamin'izany fotoana zany zay nanao an'iny satria tsy azo eretseretina zany hoe pont Manombe zay Manombe zany 23 km miala ny commune Ilakaky Andohany Ilakaky Andohany Ilakaky nefa zany commune anisany fantatra amin'ny gisement na safira tsy eto Madagasikara fa maneran-tany dia tsy azo ekena zany hoe pont zay akaiky tsy lavitra ny commune zay azahoana recette minière redevance minière no tsy vita fa maninana any amin'ny RN6 tadido tsara tamin'izay fotoana zay satria samy dia ga mitovy le izy contexte mitovy maninana tamin'ny RN6 tonga dia niazakatsa mpinampanakana tamin'izany fotoana zany nanamboatra an'le izy fa maninana RN7 natao kilabao zay zany tsy mety tamin'saiko tamin'izay fotoana zay miaino ny mpitondra tamin'izay fotoana zay fa tsy fantako hoe iza no henony rehefa miteny dia iza no tsy henony tsy crédible ny fanoherana amin'izao tena zay tokoa tsy crédible ve aleo aloha za maly ansainy le hoe tsy ny crédibilité an'ny fanoherana mihitsy ny tsy ampy eto miombokevitra amin'izay une partie satria ny antony tsy ny fanoherana rehetra fa misy saritsarina fanoherana eto ary zay mahatonga anay zay manana hevitra hafa mety tsy mitovy amin'ny fitondram-panjakana somary misy isolé amin'ireo olona reo ary raha remarquenareo vatantenako zany tsy dia hitanareo miaraka manao fanambarana amin'ny fanoherana zany na io amin'ny firaisankina na io amin'ny antoko hafa zany ny tiako tenenina ao anatin'izay ao dia raha ohatra ka fanoherana nde ataontsika hoe mitondra makany amin'ny tombotsoam-bahoaka tsy maninona nge na mandoda-tabatra mafy be ny mpanohatra amin'izay fotoana zay fa le problème ohatra ny mise en scène le izy ohatra ny cinéma le izy ary misy vahoaka malagasy efa tonga saina amin'izao fotoana zao hoe ianina tsy crédible iny ianina tsy crédible sarotra manao anarana eto hoe izy le crédible izy tsy crédible amin'ny fanoherana fa efa fantatra izy io efa fantatra ary efa be dia be ny olona mahafantatra amin'izao fotoana zao ka fantatra fa raha sisako ya fa ny tiako tenenina zany iverina kely amin'ny resaka le fizahantany foana le fizahantany foana ny fizahantany foana satria ohatra ny tenako zao nandrisy ny telopolo andro nandeha avy any atsimo hatrany avaratra nijery hoe manahoana ny nde ataontsika hoe situation ny tourisme eto Madagasikara satria raha io tarehimarika hoe 3500 mpizahatany isa-taona io raha ofitsika kely zany 500 000 touristes ny objectif napetraky ny findram-pandrakana tamin'ny premier mandany tsy tratra le izy zao ny doublena 1 million amin'ny fiafarany taona 2024 tsy azo eretseretina zany hoe le objectif voalohany tsy tratra nefa ny doublena le objectif amin'ity deuxième mandat ty nefa tsisy mesure d'accompagnement ina mesure d'accompagnement tiako tenena ao anatin'ity resaka fizahantany ity ny lalana tompoko dia potika tena potika
zay tsy mampisy appétit ndreo mpizahatany ny voyage. Ny faharoa, ny fahatapahan-drano sy ny fahatapahan-jiro. Zay mampikaikaiky ny mpizahatany any amin'ny toerana. Imaginez hoe olo azatsy mandro manao dosy any amin'ny fireneny any aty izy masiso. Tsy azo ekena zany. Ny fahatelo dia resaka fitsandrana antsokosoka ao anatin'ny parka. Tsy hanao anaran'le parka za. Misy parka national zay tsy lavitra ny Tananarivo nahitana exploitation na voambona palissandre nafantarany be sy ny maro azy. De imaginez-vous hoe ny MNP MNP tsy manina tononoko Andasibe ao amin'ny tena nde ataontsika hoe mba tsy tenenako hoe noyau dur angambany fa tena ao anatin'ny parka tena hoe le tena hoe le ivony le ala mihitsy misy manao fitsandrana voambona. Misy mpitandro ny filaminana nge ao Andasibe. Ny MNP tokony andray fepetra am'zany satria asany zany. Ny MNP tompo koa dia mandray vola amin'ny DAP. Zay amin'ny alalan'ny ticket zay vidiny mpizahatany. Ina le DAP? Droit d'entrée dans les aires protégées. Zany hoe misy ticket zany vidiny mpizahatany alohan'ny hidiana anaty ala. Miovaova izy io misy 65 000 ariary misy 50 000. Imaginez-vous hoe raha 3500 nisy mpizahatany tonga eto Madagasikara zany dia ampitomboy 65 000 ariary dia otrinina zay. Ny 50% io mandeha amin'ny MNP. Fa tsisy fanaraha-maso avy any amin'ny MNP zany mahakasika ny. De za gaga am'zay zany mahakasika ny vaovao nivoaka tany amin'ny Tambazotra zay mbola nao afisy misy fizahantany hoe efa miala ao anatin'ny liste na forêt humide en péril ny ala tsinanana. Nefa exploitation na palissandre mbola manjaka ao anatin'le parc. Faranakeo ngambany. Lina kely le tenitsika tary amin'ny voalohany igny mikasika an'le mpitondra ary sorako anareo mirahalahy no miara-manaiky fa miaino aloha le mpitondra. Io zany na zany ray aman-dreny foana ny mpitondra. Napetraka atsika ho ray aman-dreny ohatra anatin'ny tokantrano ray io misy zanaka maromaro de miaino am'izay zavatra resan'ny zanaka tsirairay avy. Ary manapirofo an'izany zavatra efa nitenenina nareo mirahalahy zay isorako anareo fa raha tamin'ity régime anankiray ity tena nametraka hoe ho an'ny malagasy ho an'ny fampandrosoana. Zay itiavako ny filohan'ny Repoblika. Za kosa aloha tena mankasitraka ny filoha am'izay tsy miandry ary tena homme de terrain raha vao misy problème avy hatrany mandray andraikitry ny ray aman-dreny. Teo manao fanadiadi na mijery inona ny zava-misy ary io koa tsy de mety loatra avy de maika amin'ny teny fa tsy maintsy mandinika aloha ary na tonga igny fanambarana zay nitenen'ny président teo moa hoe avy de président ny Repoblika nandray andraikitra sy ny namaly an'ireny zavatra nisy reny zay maharay aman-dreny ny ray aman-dreny. Ary zay zavatra zay mbola averiko foana na ny mpitondra indrindra nareo eto amin'ny hainao manjery anisan'ny fitaovana anankiray mba ahafahana hoe hiainono le mpitondra hoe inona moa ny etaetam-bahoaka. Ary araka ny tenin'ny président teo tamin'ny lakamisy izy naneho hevitra androany izy alahady indray mieto amin'ny TV Plus mino fa zavatra nyteneninao tamin'ny lakamisy efa misy ekipa angeo amin'ny ministera tsirairay avy mandray an'ireny sosikevitra reny ary mino fa zay araka tenin'ny Abrahama teo mitongava mandondona raha ohatra ka hita hoe fantanina napetrako fa tsy teny azay mitongava mandondona fa mino fa anisan'ny miaino atsika ny mpitondra zany exemple concret tena manatanteraka za zao exemple concret tsy miambo ny tena fa firy moa ny tonga ao amin'ny tena. Misy fanontaniako iza zany no nihenony mpitondra nahakasika ny fanapahan-kevitra zay mampitondra faisana mivoaka malagasy am'izao fotoana zao mahakasika ny volobe saofoka. Aleo ngamba tsy zany no afaka maly an'izay aloha fa manjary satria tsy de domaine-nako loatra satria raha atao hoe rahanarahana zany lay teneniko zay le tiako tenenina hoe rehefa atsika manao politika
aza de hoentina amin'ny fo le izy fa hoeto amin'le fitiavatanindrazana dia mpandefero ilay fo teniko androany zany na ho amin'ny fanoerana na ho amin'ny fitondram-panjakana ny zavatra mbola ho ataonao rapitso rehefa ianao mitondra aza nakianana n'le teo aloha fa so dia mbola ianao ihany ny amerina mafimafy kokoa an'le zavatra kianinao androany satria ny politika dia misy zavatra efa mipetraka eo dia manohy ianao dia izay nametrahako hoe raha napetraka ao ambony ny fitiavatanindrazana fa tsy napetraka fotsiny ohatra n'ilay gara routière fisandratana etsy bypass io amorona kona fa tena napetraka ho tombotsoa iombonana ka na iza nanao azy na iza nanao azy dia raisina le izy satria volam-bahoaka nanamboarana azy dia ohatra zao 2023 tsika efa tsy dia nanana olana miresaka herinaratra ngamba mbola sy tapitra fa resaka fitenenana sana dia isorako anao ny teny hoe mihaino ary nyporofina hoe mihaino tokoa dia hoararao tokondray zany androany fa raha tena mihaino tokoa ny fitondram-panjakana ny olona mivoaka malagasy dia ny sakafo aloha dia rano dia jiro dia ny fampianarana fahasalamana ireo le fototra andrefesana ny firenena anankiray fa handroso izy rehefa voafeny ireo dia hoy izy ao hoe tsy bazy toliara maika fa bevoay sy bamangoky asivo tracteur be dia be any ampidino any dolo ny teknisiana fambolem-bary fa raha bevoay fotsiny dia efa afaka mamatsy vary any fianaratsoa sy toliara raha izay raha tena hoe mihaino le fitondram-panjakana faharoa ho an'ny faritanin'ny Taninarivo sy Toamasina ampy Ambatondrazaka raha ampinatosika amin'ny alalan'ny fitaovana ny ao sy ny Betsimitantatra fahatelo ho an'ny faritra varatra Mahajanga sy Antsiranana dia misy any iza moa ty le Betsiboka Marovoay sy iny Befandrina iny afaka mamatsy tsy bealala tsy hanafatra varotsy Madagasikara fa mampalailo anany namana Elidio dia mijery ohatrany tsy mitodika amin'izany mihitsy any ilay izy nefa zany anisan'ny zavatra andrefesana ny fampandrosoana ny resaka angovo indray anome vahaolana indray amin'ny angovo saofika sy volobe fa iverenanareo le izy efa mahafinaritra fa le zavatra ho atao nefa tsy natao amin'ny fotoanany miteraka olana fahatelo miverina amin'ny miangavy any Andriamatofoloa amin'ny mazanaka toliara any tenenako hoe tsara ilay projet ny resahanao tamin'ny anao ny latsaka momba ny sakoa 400 mégawatt ho an'ny province ny Tuliara tsy laniny zany fa iny désert-ny andro iny afaka atao zone industrielle iny raha ohatra ka misy ny angovo tratrankata zonany ianao io fa le fitiavatanindrazana misy ka lele alainao dolo zay nitezainareo anaty le fitiavatana sa tsy ho an'ny tanindrazana tsika mitovitsika ty tanindrazana fa manaja enao ny ex gendarme taloana manaja discipline ianao règle du jeu fa mafantatra hoe fiminitany iny ban zao président Zagasy raha za manokana tsara dolo zany hevitra navoakanao zany tsara dolo na ny sako na ny bamangoky tena tsara za milaza zany fa zao kosa ny ampopo mila mandefitra kely andasy aloha zaho tsy nanapaka ny teninao teo ny ampopo tsy maninona misy anapaka za rehefa aveo ny ampopo mila lefitra ty zao teny an'izany Naouda Diolin hoe mandray atoko hoe efa miteny mandray zany hevitra avy any amin'ny mpanohitra zany ny fitondram-panjakana fa izao tadidio tsara ny ampopo ny deferina tsy laza mihitsy ny mpitondram-panjakana hoe ty hevitra ty dia avy amin'ny président Zagasy koatrotran'izany ianao hoe avy aiza le izy no nikina tsy laza mihitsy ny fitondram-panjakana hoe namoaka hevitra tsara ny président Zagasy tamidondresaka tamin'ny lahady dia izy hevitra iny ny resaka tsy hanao an'izany mihitsy fitondram-panjakana fa raisiny fotsiny ny hevitra tsara dia zay aloha amaly any ato ndray tiako be ianao Naouda Diolin ao ny itiavako anao satria anao taloha mpanao politika SG nantoko fiombonana taloha
efa ny démissionny ianao, lasa teknisianina ny fizahatany ianao. Mahafinaritra aminao androany a, tena mipetraka ma teknisianina fizahatany ianao. Hainao le asanaky teknisianina fizahatany, voatononao daholo hoe inona ny opportunité ny SADC io amin'ny fizahatany a, voatononao hoe zao milliard ny touriste mandehandeha sy ny sisa. De manampy anao a, efa nyteneninao to zay, aleotsika nampy an'ny professeur Jonara Tsimbazafy, zay malagasy voalohany président ny association primatologue, ary miaro be ny guidro sy les murien zay misy eto amintsika izy, tena miaro, tena miaro. Ndraindray mila ohatrany hoe miady amin'ny fanjakana amin'izy io. Ny tourisme ane a, anampitiko enanao, tsika manana site touristique be, manana biodiversité zany, anisan'izany io guide io eovan'ny professeur Jona io. Efa manomboka lany taminga io, efa misy mamono, misy fotoana ingeka hitanao any amin'ny lalana makany Anosibe anala ingeka misy restaurant mamaritra hena guide hoe. Zary zay tena tsy azo atao. Mila toana ny professeur io a, satria ny akabeazan'ny touriste ingeka tena touriste izy na amerikana sisisa hijery an'le limurien io e. Ka de tokony ampiny izy zany hiaro an'io. Zay no teny kely aminareo miralahy taty efa voavaly hoe ny fotoana raisiny eto samy ela velitsika zany ny fotoana avoakanao androany zany de efa miomany anao fa ho raisiny mpitondra fanjakana ya fa tsy hoe mpitondra fanjakana tsy laza hoe avy any aminao io ka tsy de ilaina loatra zay sady tsy ilana mihitsy zany e. Fa nanahy le hoe fanatanterahana le fampandrosoana le firenena zay no nanaovako politika ka na izy mitondra azy raha ataony tanora ianao hoe mialana BGST tsy mila zany ianao. Le fanohanana aloha zany amin'ny professeur de efa maro ary eto a dia misaotra ny professeur Jona no ny invitation zay nomeny ny équipe ny ESM zay ivoterana fianarana teny anglisy tamin'ny cérémonie d'ouverture sy cérémonie de clôture tamin'ny zoma teo. Voninahitra lehibe ho an'ny ekipa zany ary ny rarina de nitohizany zay ataontsika hoe fiara-miasa sy fanampiana zay ary mbola porofony le fanampiana ihany koa ny siany émission zay niarahana tamin'ny professeur tamin'ny teny anglisy mahakasiky ny pression na tsindry mahazo an'ireo varika reo ny eo ihany koa ny karazana varika misy eto amintsika zany rehetra zany dia ndresahana atao anatin'ny émission dikan'izay zany efa mipetraka lay fiara-miasa fa ny fanamafisana zay fiara-miasa zay no tokony no jerena akaiky zany. Miresaka amin'ny professeur moa zany sika fa raha resaka opportunité anankiray koa ivelan'le SADC ahafahantsika mise positionné amin'ny resaka fizahantany zay dia ny andraisan'ny professeur anankiray koa Lily Alson René de Roland zay nahazo prix Nobel de conservation zany zay ho tanterahana ny Indianapolis moa zany ny fanomezana zay loka zay amin'ny mois de septembre ho avy zao ary tafaresaka taminy koa ny tenanay amin'ny lafiny fizahantany zay satria opportunité goavana ho an'ny Madagasikara zany ny handraisatsika ny coupe io na ny trophée zany any amin'ny Indianapolis any États-Unis zany ary misy délégation avy aty miaraka amin'ny professeur Liliasson de Roland am'izay fotoana zay zany dia ny rarina zany mba ny handehana ny ministre ny fizahantany zany amin'io fanolorana ny trophée io mba handray anjara fitenenana zany hampahafantatra bebe koa mahakasika ny biodiversité misy eto amintsika satria raha ny professeur Liliasson de Roland dia mahakasika ny vorona indray ny azy vorona zany zay mety varika nresantsika koa fa vorona zany dia anisany mampidi-bola be eto Madagasikara ihany koa zany anisany forme de tourisme zany zay mahasarika mpizahatany betsaka zany amin'ny alalan'le bird watching na koa observation d'oiseaux. Inona mahatonga ana miteny an'izay satria ny tenako manokana dia anisany nandaliny manokana mahakasika an'izay vorona zay dia ny tiako tenenina zany ao anatin'izay ao dia ny espèce misy eto Madagasikara zany dia ny antsasa manilina ny 284 espèces io dia tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara. Ary ny anglophone ny mankafia mijery vorona. Ny anglophone nefa tena betsaka ny portefeuille. Ary ny olona mpakafy vorona dia
anisany manambola zany client noble inona mahatonga ana miteny an'izay satria ny vonona tompoka dia tsy hita ao anatin'ny fotoana fohy fa mandeha lavitra be anao vao mahita azy dikan'izay zany mila mimobiliser moyen de transport zany ngeza kokoa zany donc misy dia misy pasite zany tsy afaka ny fiara raha tsy mandeha jet privé dikan'izay zany mitombo le fandanin'le client faharoa manaraka an'izay dia vonona tsy telefôna ty tsy afaka kana sary vonona tompoko satria vonona lavitra be vo manakaiky azy anao dia manidina izy dikan'izay zany ny appareil tena ngeza reny otrina nefa vidiny reny etsy andany ny appareil azy sy nretsarehetra zany rehetrarehetra zany dia entina mafisina zany fa afaka mitodika atsika bebe koa amin'ny client anglophone zany ary itsika ao anatin'izay sadek zay dia misy firenena be dia be ao miteny anglisy dia zay foana teneny koa hoe mila makatraiky efa atsika toa ny Afrika Atsimo ohatra mila makatraiky efa atsika makasika an'izany typologie to ahafahantsika You are right. thank you so much sosialy mbahoaka manokana indray tiako resahana anatin'izay hoe contexte iainantsika amin'izao zay ny resaka famokarana varintsika teo fa eo amin'ny resaka hoe fahafahan'ny vahoaka misitraka hoe resaka vidim-piainana miakatra amin'izao fa efa mividy azo lazaina hoe sahirakirana ny vahoaka ho anareo eny fotony amin'izao fotoana izao inona ny solution ahafahan'ny vahoaka miatrika an'izany araka n'le teniko teo raha ny hevitra ho manoloana an'izay satria tsisy afa-tsy mifampiresaka satria mahatonga amin'ny teny an'izany misy contexte maromaro na eo anivon'ny technicienne na anivon'ny mpandrarà mila mifanometanana tsy teny fa tsy resaka io vary io nisy fotoana izy io adihevitra ngeza be hoe tsy ampy ny vary ny tsy ampy vary eto Madagasikara inona ny antony mahatonga anazy tsy ampy tsy ny matetiky ny sasana dia manilika fotsiny hoe ny mpitondra tsy mahay mitantana iarantsika mahafantatra fa ny mpandrarange misy manafina vary misy mpandrarà manafina vary misy koa ny contexte na resaka tsy fandriam-pahalemana ary misy mpandrarà mitondra camion tena mba ny fampiresaka taminay io teo Anosy Zato sendra mba manontany amin'ireny mpivarotra ireny hoe inona ary ny tena mahatonga le hoe tsy ampy le vary fa le resaka sécurité fa zahay mitondra vola fa mbola tsy tonga any amin'le toerana efa manakana ny dahalo sy ny tsy ampy ny mpitandro filaminana anefa ny tombony hazonay ao anatin'le vary tena kely miala amin'le ristory na miala amin'ny fitaovana hoe camion sy ny ohatran'izay kely dia aleonay mivadika tsy manao vary dia eritrereto amin'izay zany zavatra mety misy zany rehefa avy eo ka zay mahatonga hoe ny amahana n'io resaka io sosialy raha resaka ohatra teo le resaka vary dia mila contexte mila mifampiresaka ny tompona ndraikitra herivelona manoloana an'izay raha ohatra sécurité ahoana ny amahana ny sécurité ohatra hoe makany Tsoromandidy io ireo mpandrarà ao Tsoromandidy resaka ohatra Tsoromandidy zay ireo mpandrarà Tsoromandidy ahoana ny fanarahana amin'ny trano be ny tantsaha amin'ny resaka io ataoko hoe vary tsy vary ihany resaka sosialy ankapobeny ka zay zany ny amahako itondrasako an'le hevitra latabatra boribory satria lasa raha iandry fanakihana na tsy fampiaino izy moa ny tratra farany le vahoaka madinika ka izay no mahatonga hoe andao mifampiaino andao ifanoana inona teboka ahafahantsika hampandroso any Madagasikara marina tenin'ny président Zaharasery hoe tsy dia tsara loatra no mame karazana kritika ho an'ny mpitondra teo aloha nefa avy eo ianao mpitondra zao no manao ny zavatra nataony tsy manan-kalesina za zao midery any filohan'ny republika andro toetra satria nahoana
izy ihany amin'ireo filoham-pirenena nandalovatsika no namorona sekreteram-panjakana amin'ny fahaleovan-tena amin'ny vokatry na ara-sakafo io. Izy ihany nataony akaikiny io, na de misy ihany ministeran'ny fambolena sy fiompiana, na de misy io, izy ihany nametraka an'io. Atsika ne miandro vokatra zao e, za mahita an'ilay ramatoa sekreteram-panjakana miasa tsara. Fa ny vokatra sisa zao ny andrasana hoe miandro 5 volana le vary no hiakatra am'le vary hybride, miandro 5 volana de hitatsika eo ne ny vainga voavadika ny provy de hitatsika eo fa matoa zany na nafiniavana ny filoham-pirenena amona ny sekreteram-panjakana eo akaikiny kasika fahaleovan-tena ara-sakafo io de fa manana finiavana izy zany fatany fijaliana vahoaka amy resaka vary, amy resaka sakafo, fatany matoa izy mamorona an'io. Zay ny tiako tenenina. Ny teny moa ny zokobeako zoky iray aman-dreny ato mahakasika hoe le resaka sosokevitra sy ny karazany za aloha tondra vahaolana foana ny resahako eto. Raha mbola tsy hitako ny hoe iny tondro-marika fa tena hoe mifantoka amin'ny fambolena ny politika mpanjakana dia tsy azoko eritreretina zany hoe ilamina ny sosialim-bahoaka zany. Ny resaka anao tsy de hijanona ela be amin'iny resaka hoe ministère souverain sy ny karazany iny misy ny ministère za tsy de tia an'ireny le hoe efa misy ny fitsarana de mbola asianao koa bianco misy asa mitovy ihany reo. Fa ina le tena tanto roa mako le izy na ianao te hampandroso na ianao te hibizina manangana département anankiray de ho izy hoe tsy mahay mamboly ve ny olona any aminay any atsimo any Bevoay ka rehefa tsy arabo nandray an'le izy de ampidirina indray ny israeliana. Iza mahalala kokoa an'ilay tany any aminay, ny vahiny ve sa ny masikoro sy ny vezo mipetraka ao amin'le tany. Raha izay de akisako ery iny de apetrako amin'izay manaraka an'izao sy tsika eto. Amiko zany raha mbola tsy hita soritra hoe ireny misy fitaovam-pamokarana manara-penitra araka le filaza mahafinaritra amin'izao fotoana izao de mbola sarotra ny inoko. Idirako amin'izay ny resaka fahefa-mividy zay tena anton'ilay toin'le resaka atsika eto tsotra le izy miainao anatin'ny fanatotoloana ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Zany hoe mitombo ny filana arak'izay fanatotoloana zay satria miezaka manasesika ny azy ny firenena matanjaka rehetrarehetra de mandray fotsiny tsika. De ny vahaolana de zao ny fampitomboana ny vola miditra fahefa-mividy ny isa-tokantrano. Ny vahaolana tongavana zay de resaka pôle emploi, fampananana asa. Zay zavatra zay nefa tsy de hitako loatra amin'ny politika matipaika amin'izay fampananana asa zay. Ho an'ity firenena ty nefa mbola hitako fa mbola sehatra ngeza be ohatrany ahoana moa ny atongavanao fampananana asa dia famalina ny filana ato anatiny aloha de efa miteraka fampananana asa. Zany hoe ny famokaratsika ny filatsika ato anatiny ihany izay ny vahaolana amin'ny fampananana asa sy fafana mampiakatra ny fahefa-mividy. Tsika zao ohatra nataoko ty tamina mpanao politika raha nandray fitenena nanao intervention hoe mbola handrosy ihany ve Madagasikara. Zay ny tenako hoe handrosy Madagasikara satria raha izahay no henona na izahay no eo handrosy Madagasikara satria mijery atsika zao 99,99% ny zavatra eny amin'ny vatatsika eny fa na ny atin'akandrotsika ara mbola importé daholo. Dikany zany mbola malalaka ny sehatry ny famoronana asa ho famokarana ny filana ato anatiny zay hiteraka asa. Raha mitodika kokoa amin'izay ny politika mpanjakana zay tsy misy vahaolana ankoatran'izay dia ny famoronana asa. Ninona ho resantsika eto ampiakatra fahefa-mividy zany tsy maintsy amin'ny alalan'ny famoronana asa, fanomezana asa. Mitodika amin'izay ve zay zavatra anankiroa resahako toy zay de le hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo
dia le fomba fana mividy an'le izy a amin'ny alalany famoronana azy amin'ny famalina ny filana atao anatiny. Fahatelo manampy azy dia ny fanabeazana. Raha misy ireny fanampoizinana teny Amboamalaza ireny mialatsindra miverina na mamofo tamandry a. Zay sorako ny filoham-pirenena nitondra fanazavana mazava mivoaka malagasy izy. Na inona ambadika nena ambadika tsy aniny ana fa rehefa nanazava ny filoham-pirenena hoe zao iny a dia tokony samy miara-manaiky zany hoe zay aloha mandra-pivoaka ny hafa indray fa tsy ilaina mikorotana ty firenena ty amin'ny zavatra ohatran'ireny. Zay aloha teniko zay satria ilaina koa ny fitoniana. Fa ireny a ny zavatra nisy ireny fanapoizinana faobe todika ato amin'ny ben'ny tanàna zay nisera tao anatin'ny fanabeazana. Vokatsy ny haratsy ny fanabeazana mahatonga n'le olona tsy voataiza hanana fotom-pisainana toy ny olona manana fanabeazana. Ary miara-manaiky, maso miara-mahita fa ratsy ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha tsy miaraka reo saina mahatakatra koa nentina miasa. Satria ny asa izy tsika no miteraka an'ilay vola ary le vola mampiakatra le fahefa-mividy ary le hoety manana ovidiana eto atoerana mampitombo ny arikarena eto amintsika. Tsy misy akoatran'izay. Zay no hitako hoe vahaolana tokony rosoantsika. Madagasikara ne nosy fa fanontaniako an'ny faritany Toliara zay nosy ary napetrako foana eo. Mba inona ny orinasa manodina an'ireo vokatra ny an-dranomasina hanomezana asa ny mponina Toliara. Nefa nosy raha vavintsika reo tsy manana fa tsy io ranomasina io ny trandrahany sasany dia mandroso lavitra noitsika izy ary manafatra gasy avy aty indray hiasany aminy nefa zavatra misy any ihany no misy aty anafarana antsika aty hiasany. Miresaka an'le asa tsika employabilité tena mibako manana ny tenin'ny président Zagasy mahakasika an'izay. Zay mahatonga ny fahantrana lalina zay misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao zay nde ataontsika hoe raha ohatra ka misy koa le asa dia anjara ny fitondram-panjakana ny garantira ny investissement zay efa misy eto amintsika sy zay mbola ho avy zany manatsara an'izay climat d'investissement zay satria ny asa tompoko dia orinasa no iasana dia dikan'izay zany raha ohatra ka tsy feno zay fepetra ahafahany investisseur na mpampiasa vola ampiasany vola eto Madagasikara zay dia hosahirana foana atsika amin'ny fampananana asa zay. Ivena foana ao ny lafiny fizahantany satria ao anaty fizahantany misy 350 millions ny asa créé ny fizahantany 350 tsy zany teny an'izany fa WTTC World Travel and Tourism Council zay no statistika resako aminareo eto fa tsy statistika ny Diolin afaka mijery tsika rehetra teknôlôjia misy 350 millions ny asa foron'ny fizahantany maneran-tany io tsika 30 millions d'habitants. Fa firy amin'ny 350 millions io zany no tokony ho rombany Madagasikara ao anatin'ny fizahantany satria biodiversité tsika manana ka ny tiako tenenina zany ao anatiny io industrie touristika io zany zay industrie anisany goavana maneran-tany io dia inona ny formation zay tokony hamaly ny filany mpizahantany tonga eto amintsika. INTH any eto Antananarivo misy azy zay mampalahelo fa anisalo misy INTH fa cafétéria no anaovana salle de classe ny INTH ao Isalo. Constat de visu zany ananako sara zany ny tiako tenena anatin'izay eo zany fa maninona no avangoga eto Antananarivo ny formation mahakasiky ny fizahantany fa tsy misy any amin'ny faritra eto dia mitodika amin'ny mpampiasa vola malagasy dia mbola vaste be ny nde ataontsika hoe formation mesaka fizahantany zany zay mbola manky eto Madagasikara. Koa atsika zay manam-bola zany dia afaka mampiasa ny volany zany mahakasika zany formation fizahantany zany satria zany dia anisany manjay tsika ne tsisy investissement tao ne serait-ce que hoe ohatra hoe ny guide accompagnateur zao ino moa zany formation ataony dia mianatra teny anglisy izy dia mianatra technique de guidage hoe ahoana fomba ahafahany mi déontologie satria tsy hoe mahay langue koa ianao mahay langue dia afaka hitondra mpizahatany ohatrany hoe tsy hoe mahay miresaka anao dia lasa mpanao gazety fa misy déontologie ao hoe ahoana fomba zany ahafahana misatisfaire an'le besoin le client zay zao anaty ala fotsiny zay afaka manao guide accompagnateur. Resaka atsika amin'ny lafiny transport efa be dia be aloha zany ny auto école eto amin'ny tanàna fa mba manaraka ny fenitra ve izy ireny satria
tena mahasotra ny mpizahatany a zany hoe chauffeur mifoka sigara ao anaty fiara zay anairana ny tompona andraikitra koa am'izay fotoana zay tapahany sibelany teninao hoe anjakako indray ony zao miteny anaty tsy tapitra ny ianao fa efa tratrany carte jaune ianao de anako ndray zao sady mamaly anao no mamaly any président zaga zazo za io ny tenako manokana de milaza aminao fa beta be ny hevitro tsara hitako ny mpimasonao amiko io de nivaliko hoe mpimasoko hitako ny izy io na de tsy miteny ianao fa à demi mot se comprend io tsy voatery hoe vava fa geste fotsiny de fa samy gendarme taloha de fa kopy teny ianao tao de fanarahantsika tamin'ny israelianina azafangaro fanarahantsika ny sekretera-panjakana kasika ny faleovan-tena sakafo iny zay nandeha tany iny tianao lazaina iny tady ditsary ty tamin'ny andro ny filotsiranana de efa nisy vinavina hoe ifanahaka amin'ny israelianina tsika satria nahoana mifambolena satria vita ny israelianina io désert du Negev io désert vita nazahoana voatabia poma iny zay ngenina tonga fitondram-panjakana hoe tena manatraika efa be le israelianina mifambolena satria vitany hatramin'ny désert io mamokatra zay azafangaro tsy hoe mifanahaka atsika amin'ny fambolena de sasany mieritreritra hoe toanatsika ny israelianina hamono zaza mabevavany amin'ny gaza tsy hany mihitsy le resaka azafangaro tsy manoana ny firenena israelianina tsika amin'ny famono israelianina zaza mabevavany gaza fa resaka hafa misy ty resaka fambolena ty zay aloha tiako azava zay zay tiako azava tato moa ny resaka jereva mampalahelo zay tokony mahatonga antsaigna antsika maorisianina betsaka mpizahatany lavitra kokoa no Madagasikara marina zay andrimato teknisianina amin'ny fizahatany marina zay nefa maorisianina mety district anankiray eto Madagasikara tsika manana 6000 kilomètres de plage tsara lavitra ny anazy zay impihana andeha tany Maurice na impihana andeha tanosy be sy ny Madagasikara ty mahafantatra an'izany tsara fa ny avoazany maorisianina vo ny zanaky ny frantsay sy ny anglisy izy de mahay miteny tsara ny teny frantsay sy teny anglisy mpampianatra teny anglisy ianao naoda Rala Durlin logoboka atimo aloha apresitsika malagasy hianatra teny anglisy aloha de zay vo izy vo hianatra tompona andraikitry ny mpizahatany guide na ohatran'izany fa tena ilainy io fianarana teny anglisy io tena ilainy io ianao ihany vo nilaza tamitsika talohan'ny dondresaka hoe tsy hoe anao publicité fa milazany marina fotsy farany verina miteny filohanjaiko amin'ny zagasy eo le fanarahana tamin'ny israelianina angeka hiteraka asa ho an'ny malagasy fa ny azy tondra investissement volany ny oetiny fa ny asa be da be mifonona amin'io amin'ny malagasy de miverina amin'ny andro koa am'le asa hoe raha ohatra ka hoe tsy mahita karta mafimena na lokomena ny sibela zao ny hitako mena fa ny karta tsy hita da ho azy telopolo sekontra de mamaky antsika remarque fotsiny ana le olona mianatra teny anglisy en général de ny akabeazany tsy mijany eto an-tanindrazana nge fa mitsoka ny tanindrazana zay no mahavalalana za tsy mahalasa saina fa manino izy mitsoka rehefa avy nianatra ny teny vahiny eto amitsika tsy teny anglisy ihany fa ny teny rehetra rehetra zay zavatra zay zany marana ny fandarantsika tombontsika eto amin'ny monsieur le maire ray minitra voalohany aloha de mamerina fisaorana ny TV plus nanasa misaotra betsika ny namana rehetra nanao dondresaka ny tiako resahana de mbola miverina foana ao anatiny
Madagasikara iarahana. Averiko le teniko tany amin'ny voalohany reo, ninona ny ataotsika dia atsika Madagasikara. Fotoanany zao taonjato zao, efa tsy fotoanan'le mpanohitra sy mpitondra de ady la politika tsony. Politika be, fa tena politika ho any amin'ny fampandrosoana. Efa manao ezaka ny fitondram-panjakana, zay tarehany filoha, de ahoana ny anoanantsika azy. Eto amitodika manokana amin'ny filoha. Ampanetretena no ilazako fa milanao ny vahoaka. Kanon zany zay rehetra mety hanimba ny vitaisinao, hanimba ny fampandrosoana, de angatahako amin'ny filoha, angatahako amin'ny vahoaka rehetra, aza mitsitsy fa zay tsy mety esoro. Satria raha vao iny foa tsika mitazona na mitahiry ny olona efa tsy androso, tsy ampandroso, de ny mason'izao tontolo zao dia any aminao président. Fa ny azonay hanomezana toky an'ny président, zay de mbola vonona foana hanoana azy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. De makasitraka atsika rehetrarehetra. Hitondrasako ny teny famaranana dia mitodika any amin'le hoe ohatra ny raisiny mon général teo hoe nosy Maurice kely tsy nosy Maurice fa na Seychelles koa raha kely nefa mandroso lavitra noho ny Madagasikara. De zay no nahatonga anay Comoro raha taorinatsika nieritreretina ho dépassentsika efa ny alohantsika izy zao ny antony tsotra le izy tsy de resaka olona loatra ny hitako olana eto amin'ny firenena fa ngeza loatra Madagasikara de sarotra ny mifehy azy. Dia izay nahatonga anay ao anatin'ny zagasy nametraka hoe apetrao lay fizakantena tena izy isaparitra mba hafahana tena mametraka an'izay le hoe fampandrosoana tena izy isaparitra zay. Tsy azo kelana zany raha te hampandroso amin'ny Madagasikara. Faharoa manaraka an'izay dia lay hoe Madagasikara raha tena tiatsika handroso dia fotoana zao ametrahana an'ilay tena fitiavan-tanindrazana ho an'ny mpitondra sy ho an'ny mpanohatra. Satria efa lalina be lay fahantrana mianjady amin'ilay vahoaka malagasy. Dia tsy fotoana tokony hoe ifamendrofendrona, fa fotoana tokony hoe ifampiainoana, ifandraisan-tanana, hanomezana zay rehetra vahaolana ho an'ity firenena ity. Satria ity firenena ity nosy raha tsy mifanome tanana tsika ary tsy mifandray tanana amin'ny fampandrosoana ity firenena ity dia iletika ity. Dia iletika ity ary lasa tsy manana vahaolana zay hitondra eo fa tsy misy afa-tsy ny fivarotana ny tanindrazana avy amin'ny vahiny satria lasa olana be le fitadiavana vola. Dia ny olona mitady toerana malalaka ahafahany mampivelatra ny fiariany dia anao manana toerana malalaka, manana olana rabola dia lasa manaiky tsy fidiny. Fantatra ny zavatra mandroany mpitondra. Manaiky tsy fidiny izy ny zavatra tsy tiany sy tsy tiany vahoaka satria manery azy ihany koa lay filana rabola. Dia tsy manatsafidy izy dia izy hoe tokony ho alavirintsika ilay hampo diso toerana fa ilay hampo ny fitiavan-tanindrazana no tokony hanosika mpanao politika ka tokony hifanome tanana na ny mpitondra na ny fanoherana aloha hidiniana andiniana izay tokony hampandrosoana ity firenena ity. Dia maranako azy misaotra ny TV Plus ny fandarana dondresaka nanasa ny tenanay misaotra ny namana rehetrarehetra satria hitako hoe mitodika makany amin'ilay vahaolana no adihevitra nataontsika teto sady ataontsika hoe fanarenana izay hita fa lesoko ao anatin'ny zavatra nisy teto amin'ny firenena. Dia mankasitraka anareo raha misy mifanasana vonona foana ny tenanay satria efa misehatra zany manomboka izao dia vonona hitondra an'izay vahaolana ho an'ny firenena zay. Saora to. Ty teliko ity zany tokony nataoko tamin'ny voalohany efa nisy nanao ihany ohatran'ny président nisy gasy ny tenanay dia miondrika mpanajana amin'ny fianakaviana dopahoriana na tany Ambomalahy na tany Ambohitra na empoisonnement na botulisme misy maty ny fianakaviana na tany Majunga na tany Tomasina malagasy sahipaty zany fahoriana ary anatin'ny ny soratra masina ny fahendrena malagasy dia hoe mahaiza miarovy amin'izay oro ka dia miondrika mpanajana amin'ny fianakaviana dopahoriana ny tenanay. Manaraka an'izany ohatrany nataony ben'ny tanàna
totika manokana amin'ny filoham-pirenena. Ny tena moa anisan'ny ahatra diplomasia tany amin'ny CDS ny sisa tovy any Abrahama ihany. Dia za manome sosokevitra. Averiko indray mandeha hoe le efa napakevitry ny Assemblée Générale ny ONU tamin'ny 79 dia tsy azotsika le mikasika ny ilay pasitsika nosy malagasy. Tsy tokony nisy pasina eny fa nosy malagasy satria efa atsika anahana malagasy. Dia nanampy antsika be da be ho any firenena non aligné. Za averiko indray mandeha sosokevitra ho an'ny filoha. Izy mandray amin'ny présidence ny SADC io mila fanampiana avy amin'ny SADC manao pression diplomatique satria tsy vitantsika no ny miaraka amin'ny basy hoe aka ny nositsika io raha tsy misy fanampiana avy amin'ny Rusiana na ny Sinoa angamba. Io diplomatique atsika ny présidence amin'ity taona ity dia angatahantsika ny SADC anampy antsika mba azahoantsika io nosy malagasy io farany. Za mitodika amin'ny rahalahako président Zaha Gasy. Ianao Zaha Gasy, za koa gasy mitovy aminao ka. Dia averiko indray mandeha filoham-pirenena zany gasy mitovy amintsika. Ty tanindrazana mitovy amintsika. Tanindrazana iombonana. Ary ao anatin'ny constitution mazava tsara hoe filohan'ny malagasy rehetra izy na mifidy azy na tsy mifidy azy. Dia tsy manampina sofiny io mahazo matokonareo ary efa nisy hevitra ny mpanoratra ny raisiny. Fa zao kosa mianara nareo mianara mahay mandresy lahatra anazy fa tsy tapiny zany ny sofiny. Mahaiza nareo mandresy lahatra azy. Ny teniko angambany dia mitondika amin'ny tompona andraikitra zay voakasiky nyty secteur fizahantany tia. Ary toan'ireo namako efa taloha dia todika manokana koa amin'ny filoham-pirenena zany zay nde ataoko hoe manana ambition satria 1 million de touristes no vision napetraky ny fitondram-pandrakana ao anatin'ny PGE à l'horizon 2028. Tsara be zany vision zany ary mahavelombolo ny fahasahina mametraka défi na de nisy ary échec tamin'ny premier mandat zany satria tsy tratra lay 500 000 touristes zany. Fotoana tokony ahafahantsika manararoatra zany ny fandraisana ny SADC zay amin'ny volana Août zao no anatanterahana azy eto Madagasikara. Betsaka ny nde ataontsika hoe fandraisana vahiny zay efa nataontsika teto Madagasikara fa anisany mbola facteur de blocage zany no tsy ahatongavandreo fizahatandreo tonga eto Madagasikara ny nde ataontsika hoe fahasimbany sy ny fahapotehan'ny kompania Madagascar Airlines. Marina fa niova ny anarany fa ny fomba fitantanana zany dia mbola tsy niova mihitsy zany hatreto aloha zany. Matoa mbola mikorosofana ohatran'io le kompania mpitaterina anabakabaka atsika. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny lalana. Ny mpizahatany tompoko koa dia tsy voatery hoe andeha fiaramanidina daholo fa misy ny tsy ampy ny budget dia tsy maintsy mandeha par voie terrestre zany. Dikan'izay zany ny fahapotehan'ny lalana koa dia tsy mampisy appétit na dia ataontsika hoe manana zany biodiversité zany tsika zany eto Madagasikara dia sahirana zao mpizahatany zany misereny fotoanany amin'ny alalan'ireo lalana ratsy fa indrindra zany RN2 zany raha vao misy camion mitsivarana fotsiny eo dia efa misaritaka ny programme ny mpizahatany rehetrarehetra ary tena mitaraina amin'izany ny acteur ao anatin'ny fizahatany. Ny énergie dia anisany mampikolay ny opérateur malagasy na vahiny tena tia ampiasa ny vola eto Madagasikara amin'ny sehatry fizahatany zany zay mba hicréer asa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny zaza malagasy dia tsy tonga satria marisarisa ny fitantanana mahakasika an'izany jirama zany dia hitantsika moa zany fitokonana zay ataon'ireo mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana zao. Etsy andaniny ny insécurité zay mampikaikaiky amin'izao fotoana zao tsisy mpizahatany handeha hanao voyage amina firenena tsy milamina zany. Nefa misy mpizahatany 1,4 milliard no mivoyage maneran-tany. Aiza ny anjara-toera Madagasikara ao anatin'izany chiffre zany. Misy asa zay créé ny fizahantany io 357 millions ny asa ao anatin'ny fizahantany. Aiza ny zaza malagasy ao anatin'izany asa rehetrarehetra zany.
zay zany notodiana amin'ireo tompona andraikitra fa indrindra ministera ny fizahantany zany mahakasika nyity tony fizahantany satria anisany opportunité goavana zay tokony hoarahotsika zany fandraisany sadeka zay horaisika am'olana o zao koa dia makasitraka ny vahoaka malagasy nanaraka ny tivandarany ty hatrany farany makasitraka ny Sibela sy Abrahama tamin'ny fanasana koa dia makasitraka ihany koa nreto namana zay nitondresaka eto androany Mana ihany koa ny Nescafé 10 secondes raha be indrindra 10 secondes vety ka zao ina ho mandresy zay efa da tsisy resy tsisy nandresy vita amin'ny baolina ina tokony atao mba toko hevitra ina tokony atao vita amin'ny baolina ny mpanao zao dia fandraitana rehefa fatatsika zany ho faranatsika ny fandarana Sibela. Ia faranatsika ny fandarana isaorana ny Nescafé nanolotra ny kafe ho an'ny vahintsika eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kety Mirène amin'ny herin'ny androany dia ho any Tamatavy ny fandarana tondresaka iova endrika kely tsika ao anatin'izay ka dia efa mampiomana sahady atsika ampisehatra any amin'izay faritra atsinanana izay ny fandarana tondresaka hijery fotony izay amin'izay lalam-pirenena izay namana Turlan resahantsika ihany koa moa zany lafy mifampandrosoana indrindra any amin'izany faritany izany ka dia mametona antsika ho manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko.